Ivadika lafim-baovao hafa kosa isika eo amin'ny tontolon'ny tsy fandriam-pahalemana any amin'ny faritra atsimo andrefana iny ny rongatra araka nambaran'ny Ramatofo Razafindrakoto Arfanja Francette ny asandahalo ao amin'ny distrikany Beroro faritra atsimo andrefana nosy ity distrika ity moa izay mitaraina ary mangataka ny fandraisana andraikitra amin'ny fampandriana fahalemana satria de saika isan'andro no misy ny fanafiana eny fa na ny andro ny fifidianana ny 2020 ny volana oktobra lasa teo ary dia niaina hatrany tao anatin'izay asandahalo izay ny mponina tany an-toerana. Mitantaina ary mandry tsy lavoloa ny mponina ao Beroro araka nambaran'ny parlementaire congrès sy teteza mita avy any toerana. Raha ny fanazavana nentiny dia saika isan'andro ary andro manalina amin'ny fanafian-dahalo mirongo-basy any toerana ary lasibatra avokoa na ny mpivarotra enta madinika ary ny mananomby. Ijaly ny vahoaka fanafiana na isa-trano na amin'ny resaka omby tsy mifidy intsony zany zareo ohatra zao amin'ny commune fanjakana manokana azafady dia ny mpivarotra enta madinika zany voatafika isan'andro efa intelo mitafena zao i commune io commune be isatra commune Beroro eo atapy-tanàna amin'ny chef lieu de commune mihitsy zany no anafiandreo dahalo reo akoatra ny any ambanivohitra ny mifokotany any ambanivohitra rehetrarehetra any ka miantso zany zahay izay solon-tenan'ny vahoaka solomavambahoaka mitaraina mba amonjena sy jereva na bebe kokoa anio distrikany Beroro izay anjakany tsy fandriam-pahalemana fa tena miravoravo tanana ny mponina amin'izao fotoana izao ary tanatin'ny andron'ny élection ary ny commune atao anatin'ny distrikany Beroro commune Marerano dia maraina ihany ny fidy ny mponina fa ny hariva dia efa tsisy fifidianana satria ny atoandro zany dia efa tsisy fifidianana fa nitafian'ny dahalo i commune io efa vokatra fa tsy izy mihitsy zany ny tany amin'ny commune satria vokatra efa tsy mandeha amin'ny loany fa fanafian-dahalo ny tany. Olona iray no maty ary efatra ny naratra nandritra ny fanafian-jola izay nitranga tao amin'ny commune Marerano distrikany Beroro ny 5 oktobra lasa teo nanatanterana fifidianana filoham-pirenena fihojiana voalohany. Amin'izao fotoana ka tokony fifidianana filoham-pirenena fihojiana faharoa izao dia manao antsoava amin'ny tompona andraikitra ny tokony hijerena akaiky momba fandriam-pahalemana ny parlementaire CT Razafindrakoto Arfanja Francette. Angatanay zany mba anaovana asa fandriam-pahalemana akaikin'izao fidirana faharoa izao zany mba andray tagnana zany ny responsable momba an'izay sécurité zay mba hampandry fahalemana ny assurény mponina zany satria miravoravo tanana mponina amin'ny tsy fandriam-pahalemana ary lasa vitsy koa zany le mpifidy matahotra ny olona andeha satria lavitra ny toeram-pifidianana dia tsy afaka mandeha satria matahotra amin'ilay hotafian'ny dahalo. Mahatratra 7,000 sy 2 alina ny isam-pifidy voasoratra anarana ao amin'ny distrikany Beroro faritra atsimo andrefana.